Pejy avatanteraka kosa sary sy Androany no nanatanteraka ny fiaonam-be na ilay antsoina hoe Team-building teny amin'ilay izay vodivorina ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny fiompiana atrikasa izay hoentin'izy ireo hamaritana ny paikadin'ny ministera mba hanatrarana ny tanjona goavana izay apetraka manoloana ny sehatra ny fampandrosoana eo ihany koa ny fanatrarana ilay fepitona 100 andro napetraka ny governemanta. Ny fampitona teny amin'ilay Iran vodivorina ny tompona andraikitra isan-tsokajiny sy ireo teknisianina eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana iara-maritra ny paikady entina ampirovobona ity sehatra ity ametrahana ihany koa ny tanjona hotratrarina eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tafiditra ao anatin'izany ny paikady ny famoahana ny vokatry ny asa ao anatin'ny 100 andro izay fepitona napetraky ny governemanta ankehitriny. Raha ny fanazavana ny tenandroy Matoa Antel Marapara ministry ny fiompiana dia teboka roa lehibe ny tanjona napetraky ny ministera ny fampandrosoana ity sehatra ity. Misy anankiroa le izy. Eo ny amin'ny alalan'ny ady amin'ny fahantrana dia ny fampitoviana ny tadin-dokanga amin'ireo tompon'andraikitra rehetra mba hanana andray tsara n'le vision voalohany dia ny réduction de la pauvreté amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fiompiana eny anivon'ny fianakaviana na ny élevage familial. Ny ray faharoa dia ny fampiroboroboana ny fiompiana midadasika na ny élevage à grande échelle izay amin'ny alalan'ny fiincitena na ny fiantsonan'ireo investisseur isan-karazany hanao investissement mahakasika ny momba ny fiompiana eto Madagasikara. Izay vision faharoa zay indray dia entina andraisana anjara amin'ny fitomboan'ny arikarena na ny croissance économique eto Madagasikara. Ny atrikasa zay natao androany zany dia voalohany zany team building zany dia raha antsika malala fa atao mba ampitovy ny tadin-dokanga amin'ireo tompon'andraikitra isan-karazany rehefa nitovy ny tadin-dokanga ny ministra tsirairay tao anatin'ny gouvernement tamin'ny alalan'ilay retraite gouvernementale dia anjaranay koa zany zao ny mampitovy ny tadin-dokanga amin'ireo tompon'andraikitra rehetra atao ministera mba anatratra an'izay objectif ikambanana izay. Ary eo ihany koa moa zany ny fanamafisana n'ilay esprit d'équipe zay tokony ananana atratrarana an'izany tanjona izany. Nanararoatra ihany koa ny ministry ny fiompiana nanao tatitra ny diany tany Roma renivohitra Italia ny resahana indrindra ny fionana tamin'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny sakafo na ny FAO. No resahana tao anatin'izany ny resaka fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Amin'ny fiarahana miasa ny FAO sy Madagasikara dia iarahantsika mahalala fa misy ny mahakasika ny fambolena dia misy mahakasika ny fiompiana. Ny mahakasika ny fambolena ohatra ny azoko lazaina dia ny ady amin'ny valala. Zay iarahana miasa akaiky dia akaiky amin'ny FAO vatsian'ireo mpimatsy vola izy io ka tamin'andritra ny tetezamita izy io dia satria tsy nisy ny reconnaissance moa tamin'ny tetezamita dia tonga dia ny tany amin'ny FAO no ny vantana ny vola zany fa rehefa nisy kosa ny fampiresahako tamin'ny Italie générale ny FAO zany dia iarahana malala zao zany fa dia ny gouvernement malagasy no andray an-tanana manontolo an'izany andray ny fandraisana an'izany vola izany ary iara-iasa amin'ny FAO amin'ny fampiasan'ny FAO ny expertise zay ananany amin'ny ady atao amin'ny valala any atsimo. Ny mpamatsy vola zany dia eritreretinay fa mba androtsaka amin'izay ny famatsim-bola zay tokony ataony iadiana amin'izay valala zay satria raha tsy tratra io mandrapatonga ny volana Mey dia mety anahirana antsika indray any amin'ny mahintany amin'ity taona 2015 ny lafiny ray faharoa ho atao dia ny eo amin'ny resaka fanamafisana amin'ny petit ruminant zany hoe misy ny peste mandady amin'izy ireo dia iarahana amin'ny FAO koa zany ny famongorana ny peste amin'ny petit ruminant. Io tolakandro io no heverina hivoaka ny fehi-kevitra mamaritra ny paikady ministeran'ny fiompiana, ministera izay manana ny lanja manokana ny fampandrosoana ny firenena indrindra eo amin'ny fanjarian-tsakafo.